fidinana ifotony izay nataony Flomar Ravalomanana mamelona fanantenanay indray hoy ny vahoaka madinika. Fitantanan-daharam-pirenena eto Madagasikara negativa tanteraka hoy ny Flomar Ravalomanana. Fetiny reny mbola manana ny lanjany. Topolasy topoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray nitsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny famparalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Fampitohy hatrany ny fidinana ifotony izay ataon'ny Flomar Ravalomanana ho an'ny androany dia teo amin'ny tsenan'ny commune Talatamaty no nanombohana izany. Ankoatry ny fiantsenana izay efa fanaony dia tanjona ihany koa ny ahafantarana ny orana fototra izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Araora ny fanadadiana nataony namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sary sy indratsary ny Manora Andre Malala. Afa ihany dada avoty izay vahoaka madinika fa latsaka anaty fahantrano tamin'ny fitondranao izay nilamina tsara afaka nanao ny fiarina tanteraka io no antsoantson'ireo vahoaka teny amin'ny tsenan'ny commune Ambohidratrimo rehefa tonga ny antsena teny ny Flomar Ravalomanana io maraina io. Tamin'ny fiainana rehetra mora fiainana bazao fiainana sara fiainana zao tsy dia mandeha fa tsy manambola ny dada alao veriny dada mitondra fitondrana nefa mijaly vahoaka. Tena faly zay mahita ny président Ravalomanana tonga eto aminay. Tena memantra le firenena ka mila fanavotana zany tsy mahalalambajinika le fitondrana. Mahafinaritra fa afa ihany Ravalo e. Fahasalamana majinika mitsinjo majinika. Tsy afaka niferana ireo olona tonga nitaraina taminy na dia iantsena aza no antondihany teto. Nanamafy ny Flomar Ravalomanana tamin'ireo vahoaka izay tonga niresaka taminy fa azo atao tsara ny manavotra ny fiainam-bahoaka sy ny fahantrana mangitsokitsoka izay miantra ankehitriny. Saingy tsy maintsy ilaina aloha ny fifampiresahana ary ny fahitana ny zava-misy eny fotony mba ahafahana mitondra vahaolana matotra. Tonga aty ianao tena ao anatin'ny tena fahasahiranana mihitsy vahoaka dia tena mila ny dada mihitsy zay zao tena mila nareo mihitsy zay zao fa tena natofasana tanteraka. Mijerenareo Ambohidratrimo. Hay zao ny tsenanareo dia rehefa avy eo indray mihaino anareo. Fahasalamana vaovao. Za koa tena faly be tonga aty. Dia rehefa avy eo iantso anareo fa mahita vahaolana. Efa miantso dia helinareo. Ambohidratrimo tsy lavitra n'Antananarivo fa le embouteillage ny raha be. Zay. Aleo aloha hijery satria hitako mihitsy le fahefany vidin'ilay olona le mpivarotra mibetsaka amin'le ino ny nampahantra azy ho azy to e? Nainaina mihitsy ny olona tsy mahatakatra tsony mividy tenana ny olona amin'izao. Amin'ny mahadada any vahoaka malagasy azy dia tsy nisalasala ny olona nitaraina izay manahirana azy ireo. Ny vidy mofo an'ireo izay nitaraina nona ny Flomar Ravalomanana. Ny vidy fitafiana ho an'ireo izay hitany teny an-tsena fa sahirana ihany koa. Tao kosa ireo izay naheny fa miantsena ao ny Flomar Ravalomanana ka dia tonga mba hijery azy satria afa ihany dada. Iantsena moa no antondihany teto. Ankoatra ny fijerena fotony ny fiainam-bahoaka ka dia namita ny fiantsenany ny Flomar Ravalomanana. Salama tsara zay tonga aty. Tonga soa aty aminay. Eo atao haricot vert. Tika tsy le misy an'le pile kely. le fibo. Mbola tanora kely. Eo. Alô, falou de hora. Ai,
Rehefa vita ny fiantsenany teto amin'ny komina Ambohidratrimo dia niazo ny komina mahitsy avetrany ny filoha Marc Ravalomanana. Velona trano ny antsoantson'ireo vahoaka izay nahita azy. Avia aty aminay dada mba hiaino ny fitarainanay. Tsy nisalasala ny filoha Marc Ravalomanana nanatona azy ireo ka nifampiresaka. Tena miarra fiverenanareo mihitsy ay. Nenay zao olona anankivaly zao nentanay. Karama tsisy. Izy mihitsy dia manao mahitsy hôpitaly to. Tena miarranareo ay a. Vata zany zay tena makasitraka ny vata mihitsy ary mianja fiverenany ay. Tena na tena le tamina fiainana ary amin'izao ange le fanjakana amin'izao zany tena manao didy jadona loatra tena marina. Na resaka asa raha ohatra zao hoe amiray hono varotra midy aty aminay nefa amin'ny 50 dia midy amin'ny 10. Dia rehefa confirme ohatr'izao. Na resaka le transport otrotony ara zao hafa teo amin'ny dada hoe rehefa misy defoanao ohatra dia mandoa lamandy ianao. Fa amin'izao na zavatra kely tsisy dikany ara dia forery ianao. Nenay zao forerany to zao tafakatra 5,000 alina. Tamin'ny fitondran'ny président Marc Ravalomanana zany mbola milamina aloha tamin'ity ohatra tsy hitako izay ohatra sahirana daholo ny olona tsy fivelomana zarizary tsy hitako hoe Rajoelina zao raha teto aminay zao ohatra mba tsy hitako hoe propagande any iresaka an'le taheta koa kely le ty aminay président telotelo sezatsika aty Anjomoka ay aty Anjomoka ato amin'ny tetezana ato 10 kilometra
dia mahavita firy voyage da ihany arakaraka androany zao ohatra mba misimisy olona dia mahavita amin'ny enina eo dia raha pitsindraitrana nika raha pisindray dia tsy miasa dia mandry alatinay eny ary tena ngataolana maharitra mihitsy fa tena maharitra nonay taraina aminao zay salaka nonay mahantra tsisy asa be olona vadika androany zay zara dia hiteny hoe mandroso any an-tranonay da zay araha atosy mipetraka zay zao zao tsisy asa fantanora e makasitaka totra ny tsikaritra dia mitamberina ao an-tsainy maro amin'izao fotoana izao ny fotoana izay nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena raha mahakasika an-tantsaha manokana dia nambaran'ireo mpivarotra madinika ny fampiresaka taminy fa ny filoha Marc Ravalomanana ihany no mahay mitsinjo ny vahoaka madinika teto izao dia ireto mpivarotra voanjobory ireto no ny fampiresaka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana arao aneny resadresaka tonga ty aminareo aho mijery fahavoazana vokatry tika le fiboana sadasady ty ndroa andro fotsiny izy amin'ny fivarotana dia jereo le fahavoazana le voanjobory zao hitako amin'ny akitapy maromaro mihitsy na simba vokatry le huidrapitsy dia noho izany tokony mieritreritra tsara mihitsy nareo hoe zavatra tokony ho lafa aloha entina fa tena simba be le tena nareo fa tena tsy manana nefa vao misy simba be ndray le entana ary mba misy mijery ve nareo ty aminareo a zao mijoro eto ambonity voanjobory nareo ty dia mihaino anareo a hoe eto fahavoazana dia fa ve hitady vahaolana zay fa zay matahotra fo avy arina fotsiny nefa mba vokatry ny tanynareo tsy lafa androany dia latsinay ny voamity dia mianitambatra ihany ny amaity maity be matiantoka mihitsy zao le fahavoazana tena anao ivata holy amin'izay ny lalana ivelona amin'loany fa tena entra satria latsinay ndray vo efa tsy mihinakanina ny malagasy fanona hanina anio dia davina anio hanina rapitsy dia davina rapitsy tena nony raha ny vaovao azo dia isaky ny atsabotsy ny tsena eto saingy noho ny amehana dia tsy maintsy atao isaky ny zomay izany mba hahafahana manararoatra mitady vola ho an'ny tsirairay velombolo izay sendra azy rehetra androany jereo ange irety olona te hifampiresaka amin'ny filoha Marc Ravalomanana afa tanteraka ny filoha Marc Ravalomanana ho hiatrano ny antsoantso mameno ny tsena zava-dehibe ny tahaka izao satria mbola manana fanantenana sy mamelona ny fanantenanay ny fitsidihan'ny vahoaka madinika tahaka izao ho hiatrano ireo izay nilalovany androany faisan'ny anotsidian'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa androany ny teo amin'ny tsena fivarotana omby eny mahitsy afaliana no tazana tamin'ireo vahoaka teny antoerana ny ona sy ny tafamivantana tamin'ny nandritra izay fotoana izay mbola Germain Menjanary eo amin'ny rindra-tsary ny Manora Andriamalala hatrany tsy nampoizin'ireo mpikirakira varotromby eto amin'ity tsena ity ny fitsidihana sy ny fahatongavany filoha Marc Ravalomanana vao nahita azy ny gadina teto anefa ny olona dia tonga nanatona azy velona vetrany ny antsoantso mitenena président fa latsaka ao anatin'ny fahasahiranana izahay fa mpanantenana pokaty lava manko no ataon'ny mpitondra fa tsy misy asa mba mipaka any anatin'ny vilaninay ho hiatrany ireto vahoaka ireto
Rena fa tena agnatin'ny masony tsara. Malahelo ny tantsaha. Manahelo ny tantsaha. Malahelo ny tantsaha. Monsieur le Président, on y l'a battu pour mbola tena tsara mihitsy raha ny atany mbola tena afaka mitondra raha fa tonga fampitona ilaina ve le fidinana fotony ataony ohatran'izao ilaina satria mahita ny zavatra ataony aty ambanivohitra le tsena zany tsy voatana mihitsy le eo amin'ny resaka vidinao fa mivoiva be tsy voatana tsy dia misy tena tsy maro toerana zany le tsena tsy maro toerana raha izay filazana azy satria raha jerena amin'izao zao ohatra miakatra vidin'omby aloloha teo midina dia zay tombontsoa zany azonao tamin'ny ivelelaka tsy mety mihitsy fiainana amin'ny tantsaha fefefina ninina ny varotana na ny velomana fajepalemana tsara tamin'izay tapombava aty aminay ty isykozana velisy zany a taoriny resadresaka izay nifanaovan'ny Filomary Karavalomanana sy ny olona vorona didina azy teto dia nitsidika ity toerana fivarotan'omby eto mahitsy ity ny Filomary Karavalomanana. Ity lehilahy iray ity zao dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy naneho ny maharary azy tamin'ny Filomary Karavalomanana. Ty maharary ambarako am'izao tena tery zay tsy misy asa tsisy voa tsisy anino tsisy anino zavatra nilazay hoe anovako an'izao nareo anovako lainga be 100%. Mifitahy tay menaka tsasa arivo zao akay le menaka lasa 7 zao mihidy ny vava mifaty manao fatim-biby tsy alevy ny hava maty mbegnimbegny. No mafisy ny Filomary Karavalomanana moa fa ny mba ikaroana vahaolana amin'izao fahorim-bahoaka izao no antony fidinana fotony sy ny fiainony ny fitarainam-bahoaka izay ataony izao. Tantsaha aho hoy ny Filomary Karavalomanana noho izany aiko tsara ny momba ny olana ny tantsaha io. Jery mihitsy aho zao mahazo ny tantsaha ty mikipy mpamboly mpanao asa tanana ny karavasitony efa hitako zay dia mieno anareo zay fitaraina hoe verena dada tonga fa dada atoy zay dada votsay zay dada dia mieno an'izay dia ho avy amin'izay iantso anareo eny raha fantaontsika hiaraka amin'izay tsy fatoavako fa vahaolana tonga dia maritra ho amin'ny tantsaha rehetra. Afaliana trano no tazana tamin'ireo izay nanotrina azy teto ary feno fanantenana indray ho amin'ny fiainana ho avy. Io ihany no tena mahavita ity firenena ity ho hiatrano ireto vahoaka ireto ary izao fasahiny midina ifotony tahaka izao no pirofo lehibe mitohaka amin'ny tendany fa ty vahoaka ny Filomary Karavalomanana. Ty zao randramaly ty Faraka ny fangatahany maro tetenivy ny MPS moa dia indro ofitina aminao indray atao anatin'ity fanentediana manaraka ity ilay fandarana manokana ny arahantsika tamin'ny Filomary Karavalomanana sy ny profesora Ralson Roger Omaly izay netany ny mpanao gazety iray ary orany antsiprian'izay eo amin'irindra tsahany andry rakoto malala. Fandarana anisan'ny be mpiandry sy be mpanaraka ny fandarana nataon'ny Filomary Karavalomanana Omaly izay niarahany tamin'ny mpahay-toekarena sady mpampianatra no sady mpamakafaka politika ny profesora Ralson Roger. Teboka maro ny voaresaka tamin'ity fandarana manokana ity toy ny rara politika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny, ny resaka IEM, ny tsy nalasana any Andry Rajoelina isolotena ny Malagasy tany Paris, ny resaka famoronana asa eto Madagasikara indrindra amin'izao krizy ara-toekarena izao, ny resaka arena kibontany ary indrindrindrindra ny resaka tsy fandriampahalemana manerana ny Madagasikara, ny olan'ny Hermad, ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara. 3 taona latsaka tokoa izay no nijoroany ny fitondrana TGV, ny hita treto, ny fisehosehoana ivelany ny betsaka. Tsy tonga any anaty vilany malagasy ny fampanantenana pokaty izay nataony fa mijanona kobaka ambava fotsiny ihany. Zay tsy maintsy mila sécurité ny investisseur. Zay vao tonga mampiasa ny volana eto Madagasikara. Fa tsisy olona daly eo hoe ndavana Madagasikara aho dia andray riska dia investir nefany vola vao tonga ny diaziny raha.
nanao arabe izy nanao réparation route amin'ny alalan'ny fer izy tsy nahazo vola nanao tamin'ny mpanjakana izy nanao ny manara-penitra izy tsy nahazo vola tsy sécurité dia reo olona ny asa tao amin'ireo rehefa tsy nahazo ana dia tsy voaterina sorona dia reny indray lasa nanao zay ataony any le manam-pahaizan'ny professeur tao misy amindreo reo aza adiny mihitsy zay sécurité zay sécurité tsy anankiray sécurité physique an'ilay olona miaro ny ainy sy ny fananana dia fananana zany sécurité ny zavatra vokariny mba arovana izy zavatra nitranga zao mandraka zao reo vitiny mbola tsika décret d'application reny hoe sécurité ny fananako ny doran-dralasa mipoteny reny tsisy nefa voany dao ny décret voaka lalàna le izy raha ohatra ka saiko manomenao tenao amin'ny hoe firy note ny fitondram-panjakana ny fitantanana an'ireo sehatra samy hafa négatif négatif firy sur 20 négatif ka dia tsy fandrandra firy na firy fa négatif ambaniny ohatra zany ambaniny ohatra mitenena arana ohatra manao ny eny antsimo sécurité alimentaire misy olo fa amina million any zany amina tapitrisany maty dia misy ny sécurité ndreo investisseur reo nakatry ny zone France dia ohatran'iny dia reo antsy nefa mahafaty an'ilay olona tsy mihinana aniny négatif fotsiny filazako azy fa sarotra be mameno otrandreo aonana amezako ny otrandreo sary piterana ankehitriny ny mikasika ilay vina mpampandrosoana napetrako ny mpitondra fanjakana fa anarenana ny toekarena malagasy IEM zany tamin'ny fampelezan-kevitra saingy nivadika PEM izany tamin'ity taona ity tsy mbola fantatra mazava ny tena mikasika azy io na ny vola ampiasaina anaovana izany na reo olona izay sitraka izany mampanany avy-tany izany rehetra izany hoy kosa ny professeur Ralson Roger IEM natao dia vao zay aho hoe sy ny nambanay hoe tsy mety io initiative zany tsy vinakasa matotra zany efa nidikarana dia lasa PEM mo rehefa avy eo ka ny politika nataon'ny fitondrana zany mahitsy be ny lazana azy dia hoe fanamboarana fotodrafitrasa tsy le fanamboarana ny ratsy hoe fotodrafitrasa fa le fotoana nanaovana azy no tsy voafidy averina atrany fa telo taona latsaka kely zay no nijoroa ny fitondrana TGV iza no sitraka ny tombontsoa tamin'ireo fotodrafitrasa izay nisehosehony fa vitany atreto ary iza ihany koa no isitraka ireo tetikasa atsangany toy ny tanamasoandro tena natao ho an'ny vahoaka mitrongo vahoamana tokoa ve izany rehetra izany vaovao mikasika ilay aditany etsy an-tanan-drano kosa indray niroso tamin'ny dingana mafimafy kokoa androany ireo mpandova sy ireo vahoaka tsy mankasitraka ny vim-potoana tany ataona orinasa tserasera iray tonga maro teny antoerana androany ireo vahoaka ireo ary lanja sora baventy tena toerana nanao ny fanetadiana ny Mahefa sy Toky Ramarla toy ireny ny zavanitranga teny an-tanandrano androany nitroatra ny vahoaka ary tsy faly amin'ny fibotoana tany ataona orinasa tserasera iray milaza ho tompon'ity tany mirefy 30 hektara ity raha tsy aivina tokoa mantsy dia efa herinandro mahery teo izay reto mpandova sy ireo malagasy tompon'ity tany ity no nanao antsoavy tamin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ity raharaha ity saingy nandamokatrany izany sy hatramin'ny androany mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadinana trany anefa no tazana eny an-toerana nikasany resaka tamin'ireo mpitandro filaminana mofo ireo mpandovany tany androany saingy tsy nety nitava tamin'ny reto farany ny mpitandro filaminana ary nilaza fa patroy no ataon'izy ireo mahagaga ihany anefa izany ho ny mpisolo vavan'ireto malagasy tompony tany ireto izay tonga teny toerana ihany koa androany afaka miresaka aminay ka zay le zava-misika tsy mpanao gazety ny resaka aminareo fa mangarahara malagasy ny zavatra amseho anazavy zay tsy anao inona nareo ane zahay mpanao gazety zay zany e tsy manakambary izy
tsy nareo ngeno alainambavany zay niresaka aminareo makasareto fa mpanao gazety soa mpanao gazety eny makasary raha tiaka sary izy za ve nampianatra anareo lalàna ka nareo ohatra ny tianatona ane ohatra ny averiny hoe te hiresaka manatony zay a ohatra mitsotsoka daholo dre nareo dia lasa magaga le zavatra eve patrouille force de l'ordre manao patrouille dia tsy mety amin'le makasary zay zany fa tsy dia misy resaka firy fanakalozana zany fa dia zay eo foana zany le hoe ohatrany hoe mampioolo ohatrany hoe entina intimidevana entina anindriana amin'ny tena zany izay mitondra basy zay polisy zay gendary dia nanantona ny tena zay kefampidinika moa iresaka amin'ny zareo dia ny teny izy hoe zay manao patrouille ary zay tsy afaka tsisy ninambaranay aminareo ary zay azalaina sary zay le fipetrany fa zay saika anontany hoe saika anontany aloha zay hoe inona no alehany eto satria isan'andro tsy misy eto fa rehefa mihetsika ty tany ty resaka tany ty dia misy mpitandro filaminana mirongo basy hatrany hatrany tonga eto dia kanjo moa zareo zany tsy niresaka dia inona moa no azavainay eo fa dia hoe tsy ara-dalàna fotsontsotro zao zavatra ataon'ny orinasa telma matokony fahendren'ny fitsarana moa ireto mpandovan'ny tany ireto izay manana taratasy ara-dalàna tsara niezaka nantona ny tompona andraikitra ilay orinasa tsirasira kosa moa izahay androany saingy tsy tonga teny an-toerana izy ireo lafomavao hafa tanteraka kosa indray afaka roa andro dia gadona ny fetiny reny samy nanao izay ho afa ny rehetra afana manamarika io andro iray natokana ho an'ny reny amin'ny alady ho avy izao io mbola manana ny lanjany amin'ny vahoaka malagasy izany fetiny reny izany raha nitsena sy ireo olona ny fanaretsaka teny tsalalana sy ny manodidina no jerena araro ny fanadidina nataony miala raharonombana sy andry rakoto malala hafa ihany mama tsy nahasakana ny olona nandeha nijery fanomezana ho an'iny eny ny valana aretina covid-19 sy ny fahasahiranana nateraka izany maro ireo olona hita ny famezivezy tena tsenateny androany nijery fanomezana ho an'ny vadiny sy ireo nahita ny masoandro dia tsy ankilany velim-panantenana indray ireo mpivarotra satria mba nandeha ntsena raha oharina amin'ny isan'andro na dia hita takatra ihany aza ny fahasahiranan'ny olona ny kojakoja an-dakozia toy ny lovia ny vera ny kaopy no tena nahasarika ny olona raha ny voalaza saika manodidina ny 5,000 alina ka hatramin'ny 3 alina teo kosa ny vola natokan'ireo olona ny vidianana fanomezana ho an'iny eny fetindreny aloha tamin'ity zany mba misimisy kely satria raha ohatra hoe tokony asabotsy le olona vao etsena dia lasa azomamy le confinement nomboka tamin'ny latsinainy misy ankizy dia misy ray mpianakaviana dia misy ray mpianakaviana hoe vidiana ho an'ny mamany koa le izy zany tena nisy hoe karaha mihitsy vidinetana hoe tamin'ity fety mety ihany fa hatramin'ny siny confinement zany vidinetana miakatra foana tsena aloha tena mba nalafy nandeha netsetsena daholo na ray mpianakaviana na ny ankizy na netsetsena ho an'ny reny tamin'ity aloha mba nisy tamin'ny herintaona ilay tao anatin'ny confinement dia tena tsy dia nandeha loatra fa tamin'ity zany mba nisy fahafahana kely mivarotra dia mba mandeha ny tsena vola efa nomanana dia ny mialono ny vidianana fanomezana ho an'ireo olona sasany tsy misy kosa ny fanomanana manokana raha ny eo amin'ny lafin'ny fety sy ny sakafo no resahina noho ny tsy fahampiany eo am-peladanana fanomanana fety de mer misy ny fanomanana kely aloha satria reny zany zava-dehibe sarobidy be rina zany reny zany dia donc tsy maintsy manao zavatra kely ianao satria mba andro iray natokana ankalazana ny fetiny zareo dia marika fitiavana neny isan'andro fa misy ny andro natokana amin'izao fety de mer dia amin'izay koa ny anamariana anazy hoe tianay be neny fa nanomana ihany satria efa fantatra hoe amin'izao fety de mer dia efa mba manangonangona kely zany anomezana ho an'neny tena tsy misy fanomanana ny fetin'ireny satria ilay sakafo hanina raha nge tsy mahita dia tsy afaka na te anao ary ianao hoe hanao fetin'ireny dia tsy afaka manao satria ilay etomanana tsy misy dia izay zao ny entanay zao tsy sansa gâteau fa kilalao dia tena tsy malafo mihitsy dia mifampiaraba fotsiny amin'ny maman amin'ny lahady nenay aloha fetin'ireny tsy dia misy fanomanana fa ohatrany hoe izay eo am-pelatanana ihany no atao izay mampety azy zany nenay satria nenay somary tsy dia misy tsena zao fa korikorontan'ilay fivondronana dia mangingina ny tsena
Fandeho tantera aminao indray ary ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny andro ny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity 5 ireo maty 220 kosa ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana 570 sy 100 vita Kaintsinjara toy izao 520 Analamanga roa Diana roa toy izay koa ny tany amin'ny faritra Loatra Mangoro ray Matsiatrambony ray tany Boeny ray Vakinakaratra ray tany Atsimandrefana roa tany Menabe ray Amoromani telo tany Tasy ray kosa tany Sofia misy 320 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana hatramin'ny androany ny 400 amin'ireo mampiseho ny tranga fahasarotana nisy ray amby 100 kosa ireo sitrana ho an'ny andro ny omaly. Ny vaovao tapatapany kosa indray paritaka eny anivy fokotany eny amin'izao fotoana izao ny taratasy mampilaza fa tsy azo ny mpivarotra rehetra atao intsony ny misokatra ny sabotsy sy ny alahady tontolo ny andro. Voakasika izany avokoa na ny mpivarotra anana na ny mpivarokena ny mpivarotra hani-masaka ny arina fandrehatra sy ny mpivarodamba ny tsena kely na ny episerie no mahazo misokatra hatramin'ny iray ora tolakandro raha ny voarakitra ity fampilazana ity hatrany. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray voafidy hitondra ny firenena Siriana mandritra ny fiam-pitoam-piasany mandritra ny fitotoana indray i Bashar al-Assad raha ny valim-pifidianana ofisialy nivoaka omaly nahazo isambato 570 faingo iray isanjato ny tenany na tratra 770 420 isanjato kosa ny tapandraisana anjara nandritra n'ity fifidianana ity. Mitatra amintsika mikasika izay vaovao izay namana mpanao gazety Yando Miartina eo amin'ny rindra-tsary ny Mateo Prince. Ratsaivina nahazo fahefana tamin'ny Jolay 2000 nandimbandrainy izay maty 30 taona nitondran'ny firenena Siriana Bashar al-Assad ary izao voafidy izao indray mandritra ny fiam-pitoam-piasana fitotoana manaraka araka ny valim-pifidianana ofisialy nivoaka omaly tamin'ny sambato mavesatra 570 faingo iray isanjato. Ireo mpifanandrina amin'ny kosa izay nahitana ny Abdallah Saloum Abdallah sy Mahmoud Mare dia nahazo isambato 2,5 isanjato sy 3,3 isanjato. Olona 7 faingo roa tapitrisana no indray anjara tamin'ny fandatsaham-bato tamin'ireo 20 faingo iray tapitrisana antsoina ifidy manome ny 70 faingo 420 isanjato ny tapandraisana anjara. Isan'ireo firenena rotiky ny ady tato anatin'ny 10 taona izay efa nitantanan'i Bashar al-Assad di Syria ka izao izy mbola tafapetraka panefany amin'ny fahefan'izao indray. Na dia tsy mbola nivoaka tamin'ny fomba ofisialy aza ny valim-pifidianana izany hoe taorian'ny famaranana ny fandisam-bato Siriana naliny maro no nivory tany amin'ny tanàna maro manerana ny firenena. Tamin'ny serana tsambony Tartus andrefa ny tanàna maro ireo vahoaka nanofahofa saina sy ny sarin'ny Bashar al-Assad naneho ny fifaliany tamin'ny nahalany indray ity filoha ity. Ny vaovaon'ny politika kosa indray mitovy tsy misy valaka tamin'ny fomba fitantanana tamin'ny tetezamita ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny ratsy efa vita ihany noverina hoy ny avy amin'ny miara-manonja tamin'ity androany ity. Tsy mahay makalesona kosa ny mpitondra fanjakana tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ny vahoaka kosa etsakilany miaina anatin'ny fahantrana lalina. Mamitana antsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Yando Miartina sy Mateo Prince. Miariary tanteraka ny tsy fahaizany mpitondra mitantana ny firenena miaina anaty fitaka sy laingatrany vahoaka malagasy tsy misy fiovana mitovy tamin'ny fomba ny tantanana tamin'ny andro ny tetezamita ihany no mitranga amin'izao fotoana. Manao izay tiany ataony mpitondra tsy misy intsony ny fisarahm-pahefana. Profo mivaingana hitarafan'izany ny fitsabahan'ny mpitondra ny raharam-pitsarana izay manitsakitsaka tanteraka ny fahefana ny miara-manonja androany. Mangony fotsiny ny fanararoa tamin'ny-pahefana sy ny fanaovana tantely-efadrakotra ny harem-pirenena. Hita taratra manoloana ny baikina moany Italia General ny ACM izay voasarikotra amin'ny raharaha maro eto amin'ny firenena ankoatra ny raharaha volamena izany. Fiarovan-tena ary tahotra ny amin'ny voan'ny marina no ambadika izao fihetsika izao raha ny fanazavana trandry. Voafitaka teo amin'ny tetezamita dia mbola voafitaka tamin'ny fifidianana dia efa nitenitsika tamin'izay fotoan'izay hoe voafitaka nareo fa io olona izay nifidinareo dia isan'ny olona tsy tokony omena fahefana. Ankehitriny ilay izy mivoaka tsikelikely mitovy amin'ny zavatra izay nanaratsy endrika ny fitondrana tetezamita ny maharatsy endrika indray anty fahefana voafidim-bahoaka izay misy ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ity. Izany izay le tato ihany no miverina makato fa raha tato izy sehatrafa izany no nabe resaka tany amin'ny BDR na be resaka zao izy mivadika aty amin'ny volamena indray mabe resaka fa mbola iampy zavatra hafa io
raha ny zava-misy ankehitriny no jerena lasa tompony mangatakaty ny vahoaka malagasy ireo vahindray ny manjakazaka eto amin'ny firenena ho iatrany ny miara-manonja fa ny atsika eto tsika indray ny roany eto amin'ny tany misy atsika eo amin'ny tany-drazana eo amin'ny trano misy atsika aiza ve misy tany zao enao mipetraka teo nanamainty molaly teo ny tavoninao no teraka teo no latsaka ny tavoninao teo ianao no teraka misy tranondrazana eo misy fasandrazana eo tampoka eo le vahiny mavita mutation ara-dalàna mavita mamindra amin'ny anarany amin'ny ara-dalàna ny tany misy ianao tsy mety raha eto Madagasikara no mahatsiaro fa hoe tompo mangatakaty ny malagasy fa rehefa mahatsiaro ianao raha vahiny ka miaina amin'ny malagasy mahatsiaro tena ianao fa malagasy no mahavahiny ianao dia tadidio izay fa tsisy olana aminay mihitsy zany fa raha ianao eto amin'ny tany misy ianao eto amin'ity Madagasikara ty no mihevitra fa hoe anareo ty tany ty tsy mety zany ankoatra ireo isan'ny teboka lehibe no resahina nandritra ny miara-manonja ihany koa androany mahakasika ny fitotonga ny orinasa mpanjakana ankehitriny nambaran'izy ireo fa mikorosofahana potika ary miarava tsikelikely ireo orinasa mpanjakana everina fa hitondra fampandrosoana raha tsy lasa fa tsy ny Air Madagasikara sy ny Jirama ny mpitondra tsy mijery fa tsy ny tombontsoa ny tenany ary variana manenjika ny mpanohitra ny vahoaka kosa etsy ankilany miaina miaraka amin'ny fantrana fa raha ny fantatra moa dia nampidirina amponja vonjomaika nailany antsoina hoe MD nanomboka ny alakamisy 7 Mei 2024 ny tale généralny aviation civile de Madagasikara na ny ACM izany raha be manatsoa raha mahaolo miaso tovo atao amin'ny fonjana tanymora no tazomana vonjomaika ity tale général ny ACM ity raha toka tany amin'ny fonjabe ny tsy hafa avokoa nandefasana ireo lehilahy rehetra voaroroy amin'ity raharaha volamena 7 kilao ity ny atoandro teo kosa fa dire fa nisy tompon'andraikitra ambony avy ao amin'nivon'ny ministera ny fitsarana no nakazy tao atanymora re ihany koa fa natao anio atao tsimbazaza fohy be toeran'ny ACM ny famindra-pahefana eo amin'ny tale généraly sy ny mpisolo toerana azy vonjomaika fa malona ka ny vahiny sy ireo mpanambola ny tany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia nitondra ny heviny sy ny fomba fijery ny androany ny solombavambahoaka voafidy teny avaratrano teny tamin'ny anarany antoko tim eo ihany koa ny lalàna mikasika ny fanomezana zoam-pirenena malagasy ho an'ny vahiny izay ho lanina moa inanivo ny anteny meram-pirenena amin'ity herinandro ity anjavandre maefa sy toky raha marola sesalany tato ato ny endrika fibotona tany ataona vahiny na eto andrenivohitra izany na ny amin'ny faritra maro loatra ny tsindry azo lena sy ny tsirariny mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny ka zary lasa tompony mangatakaty indray ny vahoaka malagasy loza mitatao an'ny malagasy araka izany raha lany ny anivony anteny miram-pirenena ny lalàna momba ny fanomezana zoam-pirenena malagasy ho an'ny vahiny ho ny solombavambahoaka jery Randriambolaina maro atao hoe vahiny izay midobodo andreny tanin'olona reny indrindraindrindra ny ankamaroany zena raha vahiny tsy manana nationalité malagasy akory fa dia maniraka ny olona fotsiny izy amin'ireny mividy tany sotran'izany iny avao dia mibodo an'ilay tanin'olona izy arak'izay fananany volo zay zany ka zay indrindra ny tokony ho diniantsika zay atao eritreritry ny andany an'io lalàna io zany satria raha mbola tsy lany akory ny lalàna efa zao ny zavatra misy zavatra ny ainan'ny vahoaka malagasy hatramin'izay raha ho lany zany iny lalàna iny ho voafihany ny fanjakana ve zay atao hoe fobotona tanin'olona zay na hoe fobotona fananan'olona zay satria very tanteraka mihitsy zany le zoma malagasy amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao tonga nanatrika sy nijery ilay atany teny an-tanan-drano moa androany ity solombavambahoaka voafidy tao avaratrano ity ary nilaza fa nivalan'ny didim-pitsarana ihany sy no ahafahan'ireo tota mandravona ity raharaha ity ary eto dia manao antso avy mihitsy hoe hoanareo tompony laza tompon'ny tany na ny andaniny ny akilany mbola mandeha ny amin'ny tribonaly zany le raharaha aleo re olona mba fitsarana mihitsy aloha mamoaka didy dia eo izay tompony no tokony hanao zavatra ambonin'ilay tany zany fa tsy sanatria ampiady olona ny zavatra miseho na sanatria indray izy fitsaram-bahoaka satria amin'izao fotoana izao dia misy hatramina mpitandro filaminana zany ao amin'ny atin'io tany io miaro an'ilay vahoaka ave ilay mpitandro filaminana sa miaro an'ilay tompo tany zay zany mametra-panontaniana ihany koa anatin'ilay izy fa ao an'ny mpitandro filaminana dia tokony hiaro ny vahoaka sy ny fanana no tokony ho asany fa tsy hiaro olo tokana ihany koa zany izy ao anatin'ny zavatra
Fanisan'ireo commune manana etaeta ampandroso ny commune misy azy ny commune Ambomiadana tsy azo mpaniry. Nisy ny ezaka vita tao anatin'ny enim-bolana na dia vitsy aza no ny valan'aretina coronavirus teto Madagasikara. Tsy hijanona nefa ny ezaka fa mbola hitoetrany na dia miady irery aza ny commune amin'izao fotoana izao. Araka nambarany ben'ny tanàna mitaritra amintsika izay vaovao izay miala raronombana sy Andry Rakotomalala. Na dia eo aza ny valanaretina Covid-19 sy ny ame anara-pahasalamana izay niteraka krizy goavana teto amin'ny firenena dia nanao ny ezaka rehetra ny teo anivon'ny commune Ambomiadana nanao ny asa fanasoavana ireo vahoaka ao aminy. Ankoatra ny fanamboarana ny tohadrano dia anisany nanamarika ny enim-bolana voalohany na amperinasa ny ben'ny tanàna ny toerana ny resaka fanamboaran-dalana. Ezaky ny commune Madiodio sy ireo mahalala tanana no nahafahana nanamboatra ireo fotodrafitrasa hatreto. Mbola itony ezaka fampandrosoana ho an'ny enim-bolana manaraka na dia hita ho mihisatra aza noho ny fahasahiranan'ny commune sy ny tsy fahampiany vola eo ampelantanana araka ny nambara ny ben'ny tanàna ny toerana hatrany. Betsaka ho izy ny asa tian'izy ireo hotratrarina sy tokony tanterahana amin'ity taona ity. Nisy ny barasy tena amberibe dia misy koa ny todrano zany ao amin'ilay fokotany Ambomiadana Deo ary misy ny lalana izay natao quartezite moa zany ny ezaky ny commune ezaky ny malala tanana dia ny fanohany zahay ary dia nanangona carburant dia iny no tanterana marina tokoa fa hoe miezaka ny mpiasa ao anivon'ny commune indrindra moa ny mahaben'ny tanàna tena dia miezaka ny mitarika ny vahoaka ao toerana fa na dia zany na tsy zany rahantsika mahita ny toetra raha misy eto amin'ny firenena fa dia tena sarotra na dia miaina aza ny fiainan'ny commune sy mipiasa ao anatin'ny barao commune aza ireo mpiasa ny état civil aza tena hoe volana janvier zao mandray fivelomana na dia zany na tsy zany nefa manana finiavana fokon'olona mamboatra ny lalana ary ao anatin'izany koa ny fisavanan'ny kanalina zao nefa nisy no natao tany misy ireo ONG zay fanohana dia ireny ONG ireny zany zao no ahafahana mba hoe mampandroso le commune fa raha avy amin'ny ohatra hoe fitondram-panjakana zany aloha dia mbola hatreto zany mbola tsisy fotodrafitrasa hoe natao avy amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana ao commune misy anay. Raha tsy ahivina eo andalam-panangonana ireo fitaovana hanamboarana ilay tetezana tapaka amin'ny 2020 metatra any toerana ny eo anivon'ny commune Ambomiadana amin'izao fotoana izao. Ezaky ny fokon'olona hatrany hatreto no nahafahana nanantanteraka izany raha mbola variana amin'ny zavatra hafa ny minisitra tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana. Faraka ny vaovao voaray mafana amin'izao ora itenenana izao dia araka ny vaovao farany zany dia hiatrana andrava ireo tsena izay tsy voafaritra ho ilaina na ny essentiel ny polisy rahampitso maraina ho an'ny Antananarivo renivohitra. Araka ny efa nambara tamin'ny vaovao tapatapany teo dia roso amin'ireo fanalana mpivarotra ny mpitandro filaminana ho an'ny Antananarivo sy ny manodidina kosa dia tsy mbola fantatra izay fanapahan-kevitra ho rainy sy ny tompon'andraikitra hoy ny loharanom-baovao iray izany. Mifanilika ny zandary sy ny polisy ny polisy ka ireo ben'ny tanàna sy ny commune indray no kasihana anatanteraka ny baiko. Misy amin'ireo ben'ny tanàna no tsy mankasitraka izany fanapahan-kevitra izany satria anjara ny mpitandro filaminana mantsy no manatanteraka izany ho hatrany ity fampitam-baovao ity. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany samy io samy tsara ho lavitry ny aretina tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.